Tomboko lasy tomboko vavy tantely amam-bahona tokoa ny fiainana, mifandimby ny ratsy sy ny tsara ka mifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro, hany ka tomany sarao-mantsiky mba tsy hisaonana. Tamin'ny alahelo lehibe no nandrenesana fa nodimandry ny alin'ny zoma 20 Desambra 2024 tamin'ny 10 ora alina ny mpanao gazety ny radio Madagasikara Donga William. Ny 13 Desambra teo izy no narary tampoka ary tsy nahatsiaro tena ka nanaraka ny fitsaboana teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana araky ny fanazavany mpiara-miasa aminy. Voalaza fa narary tampoka voan'ny AVC izy ary izany no tsy nahatsiarovany tena. Tsara ho marihina etoana ihany koa fa lefitra ny tonian-datsogatra no andraikitra farany no tazominy ary tamin'ny taona 2000 izy no nanomboka ny asa tao amin'ny RNM. Raha ny fanazavana hita tao amin'ny page Facebook dia hoentina any Voemara ny nofo mangatsikany, i Voemara mo any amin'ny faritra Sava hoy ny fianankaviany any no hoentina ny nofo mangatsikany William Donga. Fahafatesana tokoa no lalankiresana fa tombondalana ho an'ny lasa koa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianankaviana izay manamanjo ary ho andrem-piadanana ny maty ary mivavaka ho azy isika mba hahazo toerana manintsinintsy izy izay nantsony ray ho ody any aminy.